atolotry ny radio madagasikara ho anao zao alina izao. ilay mystère ny village-ment asa soratry rafetran'ny aina hasimbola valimbavaka. ireo amelan-tantara Daniela, Tina, Felandrano, Gaston. ilay mystère ny village-ment fetra malaona ny fandenasantsika eo milamina tsara ve sa oenao eny azo lasaina fa mandeha tsara ka sady be olona fa za eo zany tendanona ka efa mamasaka ve ny sakafontsika vao zay efa masaka ka fa kely sisa minitra vitsana ma dia afaka mihina antsika kosa fa zany zao indray tsy fantatro zao raha mety amin'ny olo lokatsika nataoko na tsy mety aminao aza manaky malala fa zay tianao dia tiako foana tonga dia amboara re amety an'reto zezereto aloha dia avetsika misakafo aza dala ho ianao dre fahoana zay fa ilozako vetivety aky malala sady mifaroko efa masaka raha to sady efa olo arako izy zao fa ny loaka izany manentoento manimanitra be zany enonao ve tena hoe mety kosa aloha ty aza manokia na dia somary vitsy aza ny olona maro le tsy isy atoko ato reto ka so ihany aloha fa efa vanana amin'ity dactylographie ity ny sasany mantsy fititianana mitovitao amin'ny tony fotsiny fa mitsipona kotra rehefa miasa zay efa vitako sakafo fetra malala koa ay dia avy amin'izay ary no sakafo fa mety efa tena nona be mihitsy angamba ianao io zao efa eniko akizy andro fa tiako ao fa ataony sitraponao dia mba inona tokoa moa zany loka anaponao ry malala so dia sanatrika ho siamana avy re zay ao dia ao fa za miato fatra sy mialikalika toy io ianao efa nataoko tsara n'andro angely izy efa feno manitra efa matsiro loatra ky malala trondro lena sy voanjobory ny laoka ao zany raha zany izy mety tsy ampy mivarina andrahonao ao aiza koa ary angatsy nanamboatra lasary mivadiko ny to tsy misy eto mbola tabatra ary aiza koa ny sakay efa areo daholo ry ao dia ataovy amin'izay andrasy tiana ianao raha mapango manitra be nataoko mamazy to amin'izay ky malala tena mahinikarakara mihitsy angena nle lavilanitra zany tsy diso any aloha safidy anao tao anatin'ny maroko izy masosotra ao ianao ny ambolako ary mbola ianao ihany koa ny afarako fa aza dia atao fanao zao fa mampirifatra amin'ny vatitsika ianao kosa ao fa ataoko rolo mazava zany raha pitso atoandro patsakely sy voatabia ataoko raha pitso sady atao atoandro ny arivo zany matsao mety mampahatra ny varitsikako valom-boapolo taona ane zany ninenako eny mbola tsy nitra tao-bavako zany lasainao amiko zany io raha pitso io zany nanaovako sambasambako asa dia matsikaiky ry malala sady andeha hoany mihitsy azy zao ka andao ary araka amiko raha tsy vilivilitsondry afaka oraroa eo tsika migadiny eo amboatrambo sa mihitsy zao ny tiako fa Sandra aloha ny anarako ao Antananarivo ao misy saingetiny ty fitadiavana masaka maniraka ty dia zao tonga ty zao fa ny mafantatra kia ny avokoa sa miara-dalana amindry zao ao amboatrambo ao ny tanananay tsy valy votaka fa tompo tananao mihitsy tao ny latsahany tavoniko tsara anarana kindry izanyko fa ndry moa teo ny laza tamiko oraroa eo vao tonga antsika tsy aleo eky mividy zavatra kely zany ataontsika vatsin-dalana mbola oelana zany oraroa zany ntsinay matsy tsy mba vatiko reto ny vola dia sy etindriany akia ao fa sady ampiko kely Sandra
mba sarika kosa ndra vehivavy a sady tsotra ny tonga dia maresaka be. Misaotra azy mihitsy aloha e. Izy no mitarika ny diako any amin'ny toerana lehako. Ary manomboka izao dia aleo izy natao namana akaiky indrindra e. Ary aiza ihany ary izy teo mbola tsy hita. Tia kosa kaefa tamanantona ny indriko. Sary-pisaina. Azafady akisony raha fanampiandrela loatra. Tsy manina ka. Taoko misesika be dia tsy maintsy niandry. Moandro ankotsena raha teo dia betsaka ny olona dia nijajifika teto fotsiny ndry izany sa mba mipetraka ananisampandalo. Ndry tia kivy vasivasika. Eny fa aleo aloha miramirana foana eto amin'ity tany izay diavany ity e. Fitopolo taona mantsy raha maharitra indrindra ny eto dia avy eo lasa. Fa sady mandeha ihany tsika no miresaka. Aiza izany Sandra no mivantana rehefa tonga Ambohitramba ao dia inona no tena atondriandry ihany? Tsy fantatra aloha raha fantatra indrina tsy e. Fa sefonireny ONG ireny a dia ndrahana aty aminareo aty. Ary raha mikasika ny toerana hovataniko indray efa misy trano izay hono ihany araka ny feo henoko. Izany hoe Villa Raymond izany hono. Anga? Fa totaitra be ny avo e. Sa ve tsy misy an'izany trano izany eo Ambohitramba ao? Trano miloko fotsifotsy izany hono ilay izy. Ambondriana, andrefan-dalana raha mizotra mianavaratra. Toa hoe mpitandro ny fiangonana no mifanatrika amin'ilay trano. Ka asa raha afaka manaritra andry rehefa tonga na tsy? Gaga kely fotsiny fa tsy maninona fa azoko atao manatra andry ihany. Mandalo foana mantsy rehefa mianatra any amin'ny lycée. Dia misaotra melosady aky amin'ny fanampiana. Ho ambin'ny zava-kinasa ngendry dia tafitaha amin'izay zavatra eritrereto. Eny Sandra, ombako manana kosa andrary soafy any amin'ny izany. Sady avetrika any ihany. Amin'izay samy mahasitsika fa eto amin'ity afoana hitsahantsika ity no antsoina hoe Ambodradimby aminy. Manana ny tantarany izy ity fa aoriana kely ao lazaiko ihany. Io afoana avy be manatrika antsika io kosa no bongana Ambohitramba aminy. Izany mpanjaka rahalahy loza izany hono no nilevina ao raha araka ny tantara. Misy fasana mantsy eo ambony afoana eo e. Izany ve? Ary andao aloha kiaka antsika fa ny andro koa tia mafana be tsy sotra izany sady manohana ihany tsika. Ndrio moa izany afaka manohy tantara ihany. Mety izany. Fetra hoa? Ahoana Alpha? Misy lanao angasa mandrotsorotsy zazakely aty ivelany ato kivadiko a. Mangina lesy mamota kely ny dada. Androsaranareo dia mazoto eurany dia mba ataovy majinika amin'ny vola raha misy ao anaty vatasarianao rery Fetra misy majinika. Ve aza sairanao ny olona fa andraindray sareo tsy manana na ataovy nataonao fa aleo alaiko vetivety ilay izy reto ilay photocopie dia reto ihany koa l'impression mironjato io ranga io ry Alpha. Makasitraka indrindra tompoko dia miraro sosiny tsara hatrany andeha hiasa etsy aloha kivadiko raiso raha misy olona tonga eo fa maninona raharapito sabotsy ianao vao makeo e. Hosahany eto raha ohatra ka misy olona tonga eto misakafo mila jerijerena, misasakely koa mila rotsorotsina. Eny ary no ny teninao hoe eny hoe dia hijanona ry ako. Rotsorotsina sasakely fa aleo karakaraiky ny sakafo e. Fa ianao ve tsy manatsikaritra hoe ohatry ny mangina be zany? Ninona? Andraso fa siko irahirandravaka ny tontolo androntsika telo mianaka ka. Fa hoana ary Fetra malalako? Dadabenareo hoe izany hoe ramby seremon sa ino izy to? Sa inonareo? Dia tena hoe azy mihitsy ve ty trano ipetrahantsika ity? Izany mantsy Fetra fa lasalasa ihany mantsy ny saiko dia aleoko tonga dia manontany ianao. Ka tsy efa nilasaiko taminao izany fa tsy maninona ao fa veriko aminao ihany. Dada be aby tokoa ilay olona voatonona io. Ary azo tanteraka ty trano toerantsika ity. Dia aiza amin'izany areo izany zao malasa saina mivadoka sa sao dia mba matahotra mipetraka tokoa sara ianao dia mody arirariranao eo fotsiny resaka ka. Zao mantsy araka ny resaka henoko fondolak'izy ina dia misy loha tato mipetrany ity angatra fa izany hoe tao ambony taona izy n'izany zavatra izany Fetra.
mampime loatra ianao ty ry vadoka mba marina zao mampime anao amin'izany ka tsy marina ary ve zany voalazako izany tsy hafeniko anao aloha fetra fa manino fa za aloha dia tena sary tahotra raha zany resaka lolo sy matoto zany alaviriko toy ny fitenana ranotrano sy tamana atao saingy tsy misy lolo zany ataoko ry vadiko a ary raha hoe sanatriko misy an'izany no ianao izy zany tsy mamanana finoana akory dan dia hoe ohatra mivoatsinampy aza andresena an'izany na izany aza ary rahana fotsiny zany ny fandehananao isaky ny alady any am-piangonana ko mamarina moa zany eno ahy fa na aloha jereo sakafontsika izao dia kilan'ny afoka eny tokoa dia mba hitondra rano kely afetra fa tena mangetahita be mihitsy azy zany dia raha efa masaka le vary dia ataingenao koa le loka fa efa tatao vovonana manko izay efa sakafontsika eny ry vadiko a vetivety ary loha ndao ary tena hoe mahafinaritra iry izany fitantarandria azy izany ankalany hatramin'ireo vaty izay nentina moako tiako fa tsy aleo ary ve mandeha amin'izay tsika fa mba efa nazo aina kely mety izany efa maika no tonga moa ny andro koa mamay be loatra dia mila tsy ho zaka ny otro ka ndao ary etsy aloha etsy no andrangaranga tamin'izany fotoana izany taloha ela be araka ireo tenin'ny dadapisy bebe dia taony isany nandevenana an'ireo olona matin'ny pesta tamin'izany misy toeran'izay aho manamarina an'izany voalazako izany fa Sandra ty ve zany tsy mianatra tsosy sa sady mianatra miasa ary tena maharaka tantara izany ve kify Sandra fa avy aloha manantony ty anirako eto hoe misy zavatra toroko andrimantsy fa misy inona ry ny avo jereo sino tsara ary aleo asesiko hatrany atsimo ny filazako azy ndao ary io avoana manjavina be io ny tsy afa-javina aminy eo no akaratra nisy fazimba hono nipetraka tao taloha za tsy manandrify antsika izany tsy kosa no atongona aminy dia jereo tsara fa io anelanelan'ireo avoana roareo ny rova manjaka miadana io akaikiny io ka rilitaona nosy dia ry somary avaratra kely ry ny 5 étoiles zary avaratra zary kosa no babaisy lovoatra tsy mikambana araka ny fahitantsika azy ety ireo avon'ireo fa sarahany lalam-pirenena fahaefatra ohatrany dereny olo dia bere mihitsy akindry ny tantaran'ilay toerana amiko koa tsy mba tsy antoko aloha za tafaradita amindry fa tiaky mba misy fanontaniana manitikitika ny saiko tsy haiko raha afaka mamaly indrina tsy apetravaky fa azoko valiana tsara raha hoe haiko ny valiny fa alohan'izany dia mbola misy tsy voalazako teo hoe io tanàna ambany somary maromaro io no manjaka zaza ary io alohantsika io no antsoina hoe Mahento fa za no mipetraka tao amin'io ala io taloha ary misy faritra iray lehibe izay ao mampalaza n'io toerana io mazava tsara kia fa hono ahy mba azo iraisana monina tsara ve ny olo aminareo ao sa somary tokatoka monina dia mba misy fadifady ve ny toerana na misy fombafomba atao rehefa tonga vahiny ilaina mantsy ny fahafantarana an'izany rehetra izany ny tenanay moa voahonina sy toetrako ve zay izany raha ny fijeriko aloha dia azo lazaina ho mora ifandraisana daholo ihany ny olona ao amin'ny ankapobeny esy ireo an-tsaina dian'izao ny tahotahotra sy ny karazana manomboko izao fa mahafinaritra ny mponina ao aminay ao manaraka izany tsy dia hitako loatra izay fady na fombafomba atao ankoatra ny hoe mampiakatra an'ireny osy ireny anga misaotra betsaka kia ny valim-panontaniana tena olona azo anteherana raha ny fijeriko andrety olona tia manampy namana tia serasera tia olona feno fitiavana maro tanàna kosa ka eto ambohitramboko sady tonga ny jiro no efa misy rano fisotro madio lalany tsy efa vita pahavy tsara mihitsy ary efa azo lazaina hoe mandroso ary mino koa fa androso toy izany koa ny toe-tsaina nanany tsirairay eny fa aleotsika tonga dia any amin'ilay trano ivatanandry no mandeha amin'izay tsika afaka manamboamboatra ny zavatra mila amboarinao miala sasatra manadio ny hevitra manadio ny manodidina sy ny sisa sa ahoana ny hevitra indry mbola androso ao aminay ve sa aleo akia manaraka mandroso fa andao tonga dia andeha ka efa maika no tonga koa ny tenanay fa hono izy amin'irety izany ny lalana andehanantsika anaraka pave ve sa andeha mihitsy lalana ray izy
Areo tarito ankizy tokony izorana fandringa ny tompo tanàny andao ary aty ny lalany sady baina tonga so ety amin'ny tontolo misy anay ty fanalaidiny trano fa mety somary tsy milamilamina kely angamba raha tsy diso fitadidiko ha lehilahy mantsy farany taoko eny ary sotra dia raha izany no izy aleo izay sy miavy hiakatra ao vetrany andamy masiana mbomboatrany ao sa hoanao ifetra lozana vetivety aloha ndao are dia raha sanatria ohatra na tsy fantatra ka misy na mety ilanareo a dia tonga avy rehefa eto foana eny ary makasitraka indrindra sahady ary Sandra inona ary tia midorororo ty mety atsy amin'ny efitra atsika iny izy Sandra fa io varavarany efitra raha io dia ao tsika no ito zay kosa ka eto ny efitra fatoriana zany raha azoko tsara dia mety ao amin'ilay atsa ny fandrahoana sakafo tena ato mihitsy akia fa raha mbola tsy maika aloha ndry dia oka izany mba pio ampiry-trano dia avy eo tsika miaraka ny vidolokany antsenany dia sady manaritra ndria amin'izay ao fa apiako akindria way tena feno vovoka kia tsy zandry ny avoka anaovo mihitsy aloha ny ary vavaorona mba tsy hatongavany serika tratra sahady ary azany koa ka efa mifolo alina izao sady amin'ny herinandro efa hanomboka hiasa sahady mila matory aloha mivatana farareraka dia tsy mahavita ninninona ka ahoana koa ary izany zazakely mitomana izany fangamory zareo ambany hoe efa niteraka ka ary raha hoe efa niteraka ary nahoana no enatra tia ny feoany aha zavatra tsy mitombo izany zavatra izany marina efa tsy lasa indray toro-mazoko sika mba tafiditra teo iny tena tsy milamina kosa kizao Sandra ka way fa iza koa ary samy olona miakatra amin'ny tohatra ao izany move moka tsy efa nataoko tsara hita ny trano toka aleo mihitsy aloha arehatra ny jiro ka so koa mantsy voalavo no manakorotana sy mandendeha amin'ny tohatra ao fa ao izao tany tanana mangatsika be manafosafo ny fatako izany vonjeo tsy afaka mihetsika tsoa no vatako ka tena fana be koa izany maty akendry Sandra ahina koa ty olona manao akanjo fotsy be io mitsajirika be ao ambaravarana io aza manantona akory ianao miala satana makany amin'ny solofara amin'irehitra afo mandrakizay miramirana indray izany fadiko izany androany sa kosa mahita ny matetika ny Sandra dia fiainona tsikitsiky ny tontolo andro fa sambasamba kosa aloha fa tanytindray mitoraka ty dia vehivavy no sefina pisitraka sady anjely kely mihitsy koa izy tsara tarehy tsy mbola fantatro angamo fa isan'ny fanafody ray mora kanefa tena mombo sady tsy alam-bola amin'ny fifaliana marina aloha izany ny olona ao anaty faoriana aza miezaka mifaly foanako mainka ary fa isika fa azoaky malala ny tiako indrindra saika hera aminao aho hoe efa ela zay ny tsy naonao karatrako misarika ho amin'izany zao rasy fotoana izao ka mba velanao ilalao ve ahy ratsy ingeo io miloko ry malala zay indray ianao nefa tsapako fa dia so tafaroboka tanteraka amin'izy io eny
mba miteny any aloha fa niendry any ngeny anariny masady fialam-bolony io e ary matoa zavatinao no miteny dia tsy tsara io e dia misy antony lehibe eo tokony takatra ny sainao ampidiro andohanao malala fa ny olona tsy misy atao no mirona makany amin'ny filokana olona marivo salosana olona malaina piasa vatana koa olona ka mitady vola malala eny e tavaroboka tanteraka tokoa ankehitriny zany mihitsy ary tsy afa-miala ntsony aloha hatreto e sange mbola ho avy ny taona any volana tsy maintsy ho afaka koa vady malala koa fa mbola tsy mivalinao koa nge fanontaniako hoe avelanao ve ho azasa tsy avelanao koa sady mijiro koa ny ato tapaka e tsy misy azontsika atao eto afaka miloka ianao ka fa na dia izany aza manao lalandrinina be fahatany jere ihany ny tokantranontsika malala aza atao mikohinao anaty ilay zavatra fa sao dia lasa konenina ny parany any lozana io e ary aza zarina iloka ny saina sy ny vatana fa manjary mamita tena malala eny ankivady koa efa eo andalam-piovana mihitsy anie io zao e tokony mekanao fetra vaovao manolonanao rina kely ao e tsinjiko eto mihitsy fa ianao ty ve aloha tsy nainy zavatra nitobotoboka tamin'ny alina tsy fantatro hoe nanofy ary ve Sandra fa toy ny zavatra hafahafa mihitsy tao amin'ny toko tsy dia izy mihitsy ny eritreritro taraiky amin'ny Sandra sady ny vadiko fa vazivazy zany malala tsy nainoninona ka vady tany vao natory boboleta kely dia iny koa fa rendrika satria reraka angamba nisy zavatra toy izao kiny siony e inona aleo avy eo izy avy miasa e dia miaraka ho aminy sika mifampitavatava izay zava-niainany tamin'ny alina tao ay fantatro mantsy fa tsy izay ho lasaika eto mihitsy ianaoko fa ahoana ny fikaofana amin'ny vary ary malala sao dia efa ho lanina ohatra hoe asiana fangaro mba ho mamanitrako ianao koa izany ka nono lefa nanongila tsofina fa hoe eno izay zavatra tantarainao ataoko matsitsingy ho takolako io ay masosotra kely mbola misy atody anankiroa azontsika endasina moa hoe aleo raha rehefa vao mividy loka any an-tsena e dia mividy an'izany aloha ianao vao manao an'izany fatikaratra ao izany efa zara voatsonga kity takolako tika sady tsy malany firy koa nge nao e fa sao dia ho karakarako aloha izany atody izany dia efa disonona misy koa vatany izany ko nana re ary ianao mikapoka atody dia izany mikarakara ny menaka sy ny lapoaly a nikandao ariko aleo mihitsy samy mandray izay anjara saza sy tandrify avy sika roa izay ilay hoe mila mifanohana ny samy mpivadika izany mihitsy izany ny atao dia mba hahatonga ny tokantrano maharitra elaka malala Sandra ato aloha fa mbola hoela vao amin'ireo rafolakandro ohatra atao ny varavarana ato izany aleo tonga dia miditra ao ihany ve ndrery Sandra aty any fa tonga dia midiry e tsy midy io mbola variana kely ato ki ary ny avo mofo avy any am-piasana koa moko dia tonga dia tafatombona teto ahoana ki inona ny vaovao sy maresaka mandeha tsara avy amin'ny fianaran-drio ao e sy ny sisa ndry ary ve efa miasa dia fa tsy hitako ankizy vaovao sy maresaka ka marina e taon'io maly ihany no vadibadika faradiniana dia ireo malisandroan'ny fandimby ireo ihany ny vaovao ananako mba mahita lazaina kindry ity ka ireo akiny vomanga aloha ireo ny masaka dia tonga dia afaka mihinana indry ihany fa liany masaka tsy mba manatompoko raiso dia minana manaova voky dia ataovy akizy mety voanokom-bary ireo aloha mifonjo maika vokatry ny taraina ny kankana eny ako dia hinana tokoa moa izany tsara fahatongavana satria nahatratrano masaka moa ny tena kristianina rahateo ka tsy manda fanomezany ary mba manao ondry isan'ny tokantrano vao ato e mahafinaritra kindry ity ka be anyany kely raha mitoy izao dia tsy ketrona tsy mihitsy ny tarehanao fa ohatry ny hafahafa ny ity trano ity misy zavatra mistera to tsy nampino trango izay alina kanefa dia niainako sy natrehako tsara saingy tsy maintsy miaritra mandra-piala ty moa izanyko fa zavatra fahafa hoana aky izany fa nisina tatao trandro hitato sa ka nisy zavatra nampitahotra kitato tamin'ny alina ary ny avo sady ohatry ny hoe misy zazakely mitomany izany tao ivelany tao
misy olona miakatra mitohatra, misy mamozana ny varavarana kanefa efa nataoko tsara hita alohan'ny natoriako. Fa tsy izany ihany a. Misy olona fotsifotsy be nijorika teo am-baravarana. Fa ino eo ihany? Fa ny tena tsy tatiko a. Dia le tanana mangatsiaka be manafy safo ny vatako. Zany ve aky? Fa sao dia nanoviko sary alondry e. Na koa hoe Sandra reraka loatra dia lasa mamorona zavatra fahafa ny saina. Betsaka mantsy nefa ohatran'izany. Tsy nanovo felifely araka ny lasaindrika isa. Azo sapay-tanana moa maso korokoana hita e. Ny sofokoroana eno. Hatramin'izay niainako izay a. 520 taona zao fa mbola tsy nisy toy izany aky teo amin'ny fiainako a. Sambasamba tamiko zao trango zao ary mafahitra amiko loatra. Dia inona ary ny ataontsika amin'izany ry Sandra? Andrasana aloha ny ale. Dia hita foana dia toy ihany aky a. Indraindray mantsy zavatra kisendrasendra na koa hoe mba zavatra mifanojo. Na hoe fifandrofian-javatra. Sao fotsiny no tena avy aty amiko a. Aza matahotra ary ataovy matanjaka ny sainy tonga dia angatantalana amin'izay fa sao dia taro. Be dia mpampianatra eo a. Mety mandalo ara-pitsy rehefa avy manasa lamba. Ndao ary. Dia mandeha anamalaky ary fa mety efa mitra izay nareo a. Eny aky a. Ary aleo aloha bataina amin'izay le vareo fa mbola nokona tsara maso koa. Rehefa avy misakafo midina any amin'ny trofetra mivady mitavatava sy miresadresaka moa ny andro koa mbola hoela raha teo vao arivako. Nanahoana ny vokatry ny loka nataonao tany androany? Na ombo indray sa za eo tefa sairana mihitsy aky a. Vonjena daholo na ny fandrahoana sakafo, misasa lamba, fitezana zazakely, ny fatsakana manginy fotsiny. Ianao nefa ty asa rasanatrena nitondrana tsy nahavimbina koa aza. Aza manahikiry malala. Za jerena dia manga ny lanitra. Ho tonga hery vaovao zany ny herinao zany amin'izao rivo izao e. Izany kosa. Avy manatona ny eto amiko eto e. Atsofoy ao anaty posiko ny tananao. Oay, fa inona daholo eo anatin'ny posinao ry fitra? Andrikako eo. Sao dia mba nangalatra tany eranao tia nanakanaka volan'olona tany a? Efa fantatro hoe ary efa fonsika vao mifamofo tamin'izany fotoana nahafantarako an'izany toetra ianao izany tsy mety mino azany mihitsy. Tsarovy nefa fa efa marina hatrany lazaiko taminao hatramin'izay ka hatramin'izao. Amin'ny manaraka dia aleo ianao manatrika eo am-pilokany mihitsy fa manjary mampifanditra eto fotsiny ka betsaka loatra kosa izy io nge. Fa kely indray raha veny dia daviny. Ay sary malala dia mila ho azonao ndray andro ny karaha mampiasa mpanjakana ray volana. Raha zao no mitory fetra. Dia manino? Aleo za mihitsy mandraikitra an'irety multiservice-tsika reto dia ianao mandeha miloka. Zany? Amin'izay mantsy ny fameno tsara ny volasitsika mivady. Sa disa ny eritreretra izany osa izy malalaka? Na reo vehivavy tony koa angeka tompo ny fivadibadian-kevitra mihitsy. Tsy voafiny ianao zao no nananatra hiala amin'ity filokany ity. Nasiana hotely marary mihitsy tamin'izay kanefa zao indray to voamaika mampirisika. Tonana sy tahaka ninny ery fa mahita ny vola azoko. Saingy efa miala ny filokana amin'izao ora sy fotoana izao. Ratsy ny loka sady dialatra ny tsy sitraky ny eo ambony. Ka rehefa zany ary no izy dia manomboka masinandro androany ianao a. Ino hoe? Tsy ilaina tsony milokaloka. Ataovy hitako ange. Fa mialohan'ny nanatsika sakafo aloha fetra dia mandany ianao mba mividy labozy fa sao dia tapaka eo indray ny tsiroka. Izay vao ihinana maizina tsika. Tsy hisy fakahitana tsony. Mandra-pahatonga anao avany dia vita kalamina tsara ny sakafo ka mihinantsika avy eo. Mandana maizina izany. Eny ary. Andeha vetivety aloha. Izay. Aty aloha dia hihinana demima kely fa tsy maintsy mitifitra kely ala raha fetra fa raha fotsiko to lasa mivadika romotra be izanyko. Aiza vera ngaka tsoronony tsy vediny eo ka mila vaniny fotsiny. Tsy ny hena no hohanina fa zao maty rehetra zao koa ampiasana saina daholo. Izay kosa fa tonga ka fa ohatry miposesika be ny ady izany fa aleo mifilaterana fa sady sao misy manao mimi. Dia mbola tsy tonga foana fetra. Ny vary sy ny laoka reto efa voaloatra. Rehefa samy fa lasay zany no tsy misy mamary mihitsy zany andro santsy mafy ataoko izany. Na ny marenina raha ve tsy hahenony izany.
efa eto ry ahy tabataba ohatran'ireny indreny efa vitam-bola tabatra reo daholo sakafontsika fa ianao sy fianandrasana moa ianao koa diso ela loatra tany an-tsena taniko fa taiza ianao e sa hoe diso mifanaretsaka loatra ampividy entana voalaza anao mihitsiko aleo zany hoany ny sakafo ndeha atrehana daholo hivavakintsika tonga sahady indray ty le alina fahavalo ny andro aleo aloha atao tsara hidy amin'izay mifaravarana rehetra fa tena tsy laitra le tamin'ny alinka somary atao mafimafy ary atao bitsaka hidy ny toy izao ny faravarana amin'izay tsy tafiditra tsony le olona iny izay efa mitady ho tonga ary ny ratoromasiko mino fa ilama kosa amin'izay amin'ity alitika ohatray ahoana koa ary sandrivotra mitsoka mafy tampoko izany nefa ngeo iveranao ka tony tsara e sa kosa ve hoe tadio amin'ny andro alina sa indray ary le feo sady amin'ny fomba vaovao zany fiseho an'izany alasaisa moa le fioko teo aloha angarana fatokolotorana fa reno ny odololoko ty eto ka ary aloha atao fanaovana azy amin'izay fa mandeha ihany ny ora sy ny fotoana aoka tsy fanako tapany samy tsy mitovy ery otry ary iza koa ary zany ao an-dakozia ao zany e fa inona daholo aso zavatra mitranga to amiko izao e tena vaky ny lohako marina ny tsy tapitra ny atsy manao ny ataony ihany aloha jerena vetivety zao ka tonga dia hotsondromoko amin'ity antsy ity raha tratrako ao fa aleo anao eo ihany ary ireo aloha asiana stila kely ny fomba fiatrika azy e voaina moramora ny varavarana dia izay ro mitsofoka ray roa telo marina ato raha mba misy olona akory ohatra fa atao tsy teo amin'ny toerany tsony le vilany kanefa ngeka tsy teo io ny napetrako e fa iza ndray zao zany olona miakatra mitohatra ao zany e anka ento ary tongotro fa zavatra hafa mihitsy zao ka orera vesa vampira aleo amin'ny hevitra fatoriana miandry azy tena nisy nanapaka koa kely jiro ay maty alohako fa nidona mafy tamin'ny tolany zany ndray ay ianao ve marenine vonjeo mafate natolotry ny radio madagasikara ho anao teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay mysterin'ny villagement asa soratry Rafetrany Aina Hasimbola Valimbavaka ireo namelona ny tantara Tina Daniela Felandrafaharoa